La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Labelcom, la référence en impression numérique, Manulchano ni Vaovao. Afaka iray volana latsakerinandro no tokony ametra-pialana ny filohan'ny Repoblika ankehitriny. Aty ampamaranana ny fotoam-piasana mbola mila patsiahivina amin'ny mpitondra sy ny mpiaradia amin'ny hatrany tokony hanajana ny tsy fitanilan'ny mpiasam-panjakana sy ny tsy tokony ampiasana ny fitaovam-panjakana amin'ny fanelezana ny foto-kevitra ijoroany sy ny dinam-piarahamonina arosiny. Nototsaina njomafa 10 volana aogositra tany Ambovimbe androiny atrikasa amin'ny fanondranana sokatra nitsokosoka eto Madagasikara. Nanambara nandritry io atrikasa io ny ministry ny tontolo iainana sy ny aivoary ary ny ala Randriatefiarson Guillaume Venance fa tsy andefitry intsony ny ministera manoloana ny fanondranana antsokosoko ny sokatra. Milaza ny anatanteraka fitokonana ny mponina Bekopa Katarin'ireo ben'ny tanàna maro mivondrona ao amin'ny fikambanan'ny ben'ny tanàna any amin'ny faritra Melaky. Ny tsy fisitrana ireo tombotsoa amin'ny alalan'ny tsinginy Bemara sy ny tsy fandriam-pahalemana any an-toerana no antony fitokonana. Mampitombo ny fandaniam-bola eo anivon'ny orinasa mpanjakana jirama sy ny fiakaran'ny vidin-jiro, ny fisian'ireo mpandrarava inona prestatera miasa amin'ny famatsiana herinaratra eto amintsika, hoy ireo syndikalista eo anivon'ity orinasa mpanjakana ity. Ny fantsiana ny fomba fitantanana eo anivon'ny jirama izay isan'ny votoatin'ny fitakian'izy ireo no vahaolana. Ary faran'ny revitra ny bomba mandatsadranomaso atao Bucarest omaly nandritry ny fihetsiketsehana ataon'ny mponina any an-toerana. Fanoherana ny kolokolo sy mikasika ny toe-karem-pirenena no antony hanaovam-bahoaka fihetsiketsehana. Falmarabantsika rehetra tonga soindray eto amin'ny fampahalalam-baovao Kolo TV amin'izao alina izao ary manasa anao anaraka izany hatramin'ny farany. Isan-tarantsika ny fampahalalam-baovao avy hatrany afaka iray volana latsakerinandro no tokony ametra-pialana ny filohan'ny Repoblika ankehitriny. Aty ampamaranana ny feim-potoana ampiasany mbola mila ampatsiahivina mpitondra sy ny mpiaradia amin'ny hatrany ny tokony hanajana ny tsy fitanilan'ny mpiasam-panjakana sy ny tsy tokony ampiasana ny fitaovam-panjakana amin'ny fanelezana ny foto-kevitra ijoroany sy ny dinam-piarahamonina arosiny izay alokalofana amin'ny resaka politika mpanjakana. Matoa an-dahatsoratra Ifezor Rafaly. 7 septambra io no feim-potoana voafaritra ialan'ny filoham-pirenena am-perinasa ankehitriny tao anatin'ny feim-potoana nandraisan'ny fahefana ankoatran'ny fikaikan'ny vahoaka amin'ny hasarotam-piainana, ny tsy fandriam-pahalemana ary ireo tsy fanarahan-dalàna samihafa teto amin'ny tany sy ny firenena dia mbola mila ampatsiahivina ny mpitondra sy ny mpiaradia aminy amin'izao fotoana katoko ny fifidianana izao ny tokony hanajana ny tsy vitanilany ny asa-panjakana amin'ny firehana politika ironany na ny neutralité de l'administration. Raha tsy haivina nanamafy ny Praiministra sy ny teo anivon'ny seni fa malalaka amin'ny fanapaharehana ny foto-kevitra ijoroany sy ny fampahafantarana ny dinam-piarahamonina heverin'ny ampandroson'ny firenena amin'ny vahoaka, ny mpanao politika sy ny antokona ny fikambanana miaraka aminy. Voafaritra ny lalàna rahateo izany ao amin'ny lalàna mifeny antoko politika. Manamafy ihany koa ny Praiministra fa tsy tokony hisy ny tsindry amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana, manome ny fahazon-dalana hanaovan'ireo mpanao politika izany ary tsy tokony hisy fanavakavahana na iza ary misy ny sazy mifandraika amin'izay. Io trango io nefa raha tsy haivina izay efa tsy najain'ny HVM volana vitsy lasa izay tamin'ny fanakanana ny filohan'ny tetezamita teo aloha sady kandida ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena Andry Rajoelina raha namala ny fanasany ny ben'ny tanàna ny Mahajanga. Mbola io fisina teritery ataon'ny tompona ndraiky mpanjakana sy ny ministera io ihany koa no nanosika ny tompona ndraiky eo anivon'ny haino manjery mpanjakana na ny ORTM na natanteraka fivoriana tamin'ny herinandro ity ka nilaza ny antony tsy hahafahan'izy ireo mametraka ny tsy fiandaniana amin'ny mahasa-mpanjakana ny asan'izy ireo.
ka hatreto izany dia ao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao no hitaterana ny vaovao politika rehetra mitranga eto amin'ny firenena momba ny fifidianana ho avy. Ivelan'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao kosa no anokanana fotoana ho an'ny fanehoan-kevitra politika misokatra ho an'ny kandidà sy ny mpisehatra rehetra araka ny sosikevitra ny tompon'andraikitry ny ORTM. Ankoatra ireo, nisan'ny nambaran'ny mpamakafaka politika teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV ihany koa, ny tsy tokony hanararaotana na hialokalofan'ny nidinam-piarahamonina ny fisandratana 340 izay voizin'ny HVM amin'ny resaka politika mpanjakana ka hiteteza-paritra sy ampiasana ny fitaovana sy ny mpiasa-mpanjakana amin'izao fotoana mialoha ny fampelezan-kevitra izao iomanana amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ny vina fisandratana 340 ihany koa izay eratseivina dia tsy voarakitra ao amin'ny politique générale de l'État ary tsy nandalo teny anivon'ny antenimera-pirenena. Mifangaro tanteraka raha ho an'ny tompon'andraikitra eto amintsika ny firehana politika sy ny fitatanan-draharaha-mpanjakana. Amin'izao fotoana izao ihany koa fantatra fa manatanteraka fikoanan-doha any amin'ny faritra avaratry ny nosy ny antokon'ny mpitondra. Fantatra fa ankoatr'ireo mpikambana dia maro amin'ireo mpiasan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana no nitaomina amin'ny fiara sprinter natrika io fihaonana io. Hatreto dia ny manatsara ny toerany sy ny antokony ahafahana mifikitra amin'ny seza ny mahamay ny mpitondra fa tsy ny fitadiavam-baolana amin'ireo teboka maro maharary ny vahoaka. Isan'io fanamafisan'orina ny seza io ihany koa ny efa nambaran'ny ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha Paul Rabary izay niala tsy ho HVM nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataony. Nantsona na nolambolambona ny marimarina kokoa hiditra na hanohana ny HVM ireo mpampianatra sy ny mpiasa-mpanjakana isantsokajiny nentina teny amin'ny Coliseum na ny antson'izy ireo hoe HVMisation. Tao anatin'ny fempotoam-piasan'ny mpitondra ankehitriny sy amin'izao ora farany hijanonana eo amin'ny fahefana izao dia mbola mila ampatsiahivina azy ireo hatrany ny tokony hisarahan'ny firehana politika ironana sy ny asa-mpanjakana. Raha ny eo amin'ny fiatrehana ny fifidianana indray amin'ny fahafiton'ny volana novambra izao dia ho sarotra ny fiantohana ny filaminana sy ny fangaraharahana noho ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena. Mandradriranantsy avokoa ny vahoaka ary ahina ho ireo ben'ny tanàna avy any amin'ny faritra ny fiainan'ny taham-pandraisana anjara ny olom-pirenena amin'ny fifidianana indrindra ireo toerana lavitra sy anjakana ny asandahalo. Mifanindran-dalana amin'izay ihany koa ny tsy fatokisana ireo rafitra mpikirakira ny fifidianana indrindra ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay amoaka ny voka-pifidianana ka hitarafan'ireo mpisehatra sahady krizy mety ateraka ny fifidianana amin'izao fotoana izao. Izany amin'iny fanototosainana izy mahafafolo ny volana aogositra teo tany Ambovimandroy niatrikasa amin'ny fanondranana sokatra antsokisoka eto Madagasikara. Nanambara nandritra io atrikasa io ny ministry ny tontolo iainana sy ny aivoary ary ny ala fa tsy andefitry intsony ny ministera manoloana ny fanondranana antsokisoka ny sokatra. Andry Rarsan. Nandritra ity atrikasa nototosaina tany Ambovimandroy ity ny zoma fahafolo aogositra lasa teo no nanambaran'ny ministry ny tontolo iainana sy ny aivoary ary ny ala Randria Tefiarson Guillaume fa tsy andefitra intsony manoloana ny fanondranana antsokosoko ny sokatra. Nambaran'ny ministra ihany koa fa efa mila ho lany tamingana ny sokatra radiata vokatry ny fanondranana antsokosoko ity karazana sokatra ity. Izay eto Madagasikara ihany no misy azy. Nambaran'ny ministra ihany koa fa andraikitry ny vahoaka malagasy rehetra niady amin'ny fanondranana antsokosoko ny sokatra. Ny vokatra voalohany izy sarotro ny ilazy hoe rapitsa afaka pizza fa ny avy amiko aloha dia raha vao tafaverina Antananarivo dia mieritreritra hanao zavatra mba hatsapahan'ny olona fa hanao tokoa ty fitondrana izay misy anay ity. Isan'ny mahasarotra ny ady amin'ny fanondranana antsokosoko ny sokatra eto Madagasikara ity ny fisian'ny tambazotra iarahan'ireo mpanondrana antsokosoko izany. Antony nahatonga ny ministry ny tontolo iainana nanome baiko fa tonga dia miasa avy hatrany ireo tompon'andraikitra isan-tokony na sivily na miaramila aorian'ity atrikasa ity. Ny antso avy dia zay arena sarobidy ary atsika malagasy izy io tsy ananany hafa. Tokony sarom-piaro amin'izany tsika gasy rehetra tsy anavahana dia samby haka zay andraikitra tandrify mba samby hiaro an'io arena sarobidy io ary hanao ezaka ny hiady amin'ireo mpanondrana antsokosoko io sokatra io.
Nampahafantarina nandritra ity atrikasa ity ihany koa fa nandritra ity taona 2024 ity dia ampahadimin'ny fanondranana antsokosoko ihany no tratrany tompon'andraikitra. 420 no tratra tany Morondava, 320 tany Fianaratsoa, 500 tany Mahajanga, miampy iray alina tao Toliara. Fa mbola maro ny sampandraram-panjakana tsy manaraka ny toromarika nataon'ny Praiministra mikasika ny famadiana ho lokomena ny takely-pamantarana ho an'ny fiara-panjakana, mitaky ny fampiarana sy ny fampanaran-dalàna manoloana izany eo anivon'ny KMF Knoe. Fanadidina entiny Yves Richard. Taorian'ny toromarika nomen'ny Praiministra ny tompon'andraikitra tsanambaratongany eny anivon'ny sampandraram-panjakana rehetra mahakasika ny fanovana ho lokomena ny takela-by misy ny laran'ny fiarakodia-panjakana. Ny faraparan'ny volana Jona lasa teo, mbola maro ny sampandraram-panjakana tsy manaraka io toromarika io amin'izao fotoana. Nambarany teo anivon'ny KMF Knoe manoloana izany fa tsy tokony hisy ambony lalàna ny rehetra. Takian'izy ireo ny fampiarana sy ny fampanaran-dalàna, isian'ny fitoviana ho mariky ny tany-tan-dalàna. Ny KMF Knoe dia mitaky ny tsy isian'ny fifanavakavahana amin'ny resaka fampiaran-dalàna. Raha ohatra zao miresaka fotsiny leprakozy teo dia na organisme rattaché ary any anatina ministère na eo anivon'ny gouvernement na eo anivon'ny présidence fa rehefa ohatra ka volam-bahoaka no ny fidianana an'ilay fiara dia tokony mipetraka foana izay hoe plaque rouge zay, na bianco io na samifine io na seni io dia tokony hiavaka tsara ny fananam-panjakana mba tsy isian'ny fitanilana izay foto-kevitra ny hoe tsy mitanila sady tsy miandany izay zany fantatsika hoe neutralité impartialité anisan'ny zava-dehibe ao anatin'ny fampanjariana ny fifidianana mba isian'ny fifidianana mirindra sy milamina. Ho fanaramaso ny fampiasana ny fanana amin'ny panjakana, ivelan'ny raharaham-panjakana, tsy isian'ny fitanilana no antony namerenana ny takela-by mena na ny takela-pamantarana ho an'ny fiarakodia-panjakana, indrindra amin'izao akatoko ny fanatanterahana ny fifidianana izao. Hatreto ihany koa, mbola andrasany ivoaka ny antontanisa mazava mahakasika ny isan'ny fiarakodia-panjakana sy ny olom-panjakana misitraka izany eto Madagasikara. Izany amin'iny fa eo amin'ny lafiny toe-karena kosa indray mampitombo ny fandaniam-bola eo anivon'ny orinasa mpanjakana Jirama sy ny fiakaran'ny vidin-jiro ny fisian'ireo mpandray vahiny na prestataire miara-miasa amin'ny famatsiana herinaratra eto amintsika hoy ireo syndicaliste eo anivon'ny ity orinasa mpanjakana ity. Ny fanitsiana ny fomba fitantanana eo anivon'ny Jirama izay isan'ny votoatin'ny fitakian'izy ireo. Mikaela Ramallah. Efa orovolana izay no tsy mbola voavaha ny fitakian'ny mpiasan'ny Jirama. Tafiditra tao anatin'izay fitakiana izay ankoatra ny resaka karama sy ny tombontsoa, ny fitakiana fanafoanana, ny fiara-miasa amin'ireo prestataire vahiny amin'ny famatsiana herinaratra eto amintsika. Voalazan'ireo mpiasa fa ny 700 ny asa rehetra dia ireo orinasa tsy miankina ireo no misahana azy. Ary fototry ny fiovaovan'ny vidin-jiro ankehitriny raha ny fanazavan'ireo syndika. Ka laha ohatsy ka lasan'ireo tanteraka zany le famokaran-jiro, manao kory le vahoaka amin'izao. Nefa raha misy zao Antananarivo eto vao niakatsy 750 ny vidin-drano fa nikonainaina ny vahoaka teto. Ka laha lasan'ny privé laha io, hanao kory tsika io. Ka zay zany angatahana hitanana aminareo vahoaka zany hoe mba omenareo tanana ny Jirama fa ny raha misy resahana zany isanandro dia hoe ny Jirama zany no manao ny ataony manoloana ny mpanjifany, nefa tsy ny Jirama no manao an'izay fa ny mpitantana ao amin'ny Jirama. Ka zay zany ampandrenesina nareo vahoaka hoe ino ty raha miamby antsika manoloana ny raha ataony mpitondra ny Jirama amin'izao zao zany satria letaka Jirama amintsika mivola hananiky zao. Vitan'ny mpiasan'ny Jirama ny asa eo anivon'ny Jirama hoy izy ireo ka tsy tokony ilana mpanelanelana hafa. Mbola tsy nisy ane hoe tsy vitan'ny Jirama le asa, tokony misy indicateur zany aloha fa ny zava-misy dia hoe tsy vitanareo le asa. Ny talohany tsy nisy ny fitaovana na tsy nisy compteur na tsy nisy câble. Rehefa tonga le entana tsy nomena chance akory le mpiasa anao an'le izy fa tonga dia tsy ho vitanareo le izy. Esory zany ilay prestataire. Mahakasika ny texte indray ny convention collective zany dia hoe ajao io satria maro ny tsy voajo anatin'ny convention collective raha tsy ho resahantsika fa tsy ny article 12 izay efa nampifanolana tamin'ny taondasa mahakasika ny mode d'embauche zany. Amin'izao fotoana izao zany misy ny article 19 ny mahakasika ny hoe intérimaire zany eto anivon'ny orinasa Jirama tokony hoe 3 volana, misy catégorie zany 3 volana mihoatra le izy, ary misy 9 bolana, misy 7 taona,
tsy ajaina l izy zany fa atao eo le olona. Ankoatra izay dia tokony hipetraka ihany koa ny fampiakarana ireo karaman'ny mpiasa eo anivon'ny jirama sy ny tambo-karama. Mampihana ny taux de recouvrement ny orinasa ihany koa ny famindrana toerana ireo mpiasa miditra antsehatra eny fotony no ilay resaka fangalarana eo amin'ny mpiasa fa voalazan'ny tompon'andraikitra izany. Nisy tamin'ity androany ity ny fivoriana ny arahana tamin'ireo sendekany mpiasan'ny jirama izay miparitaka amin'ny faritra maro. Lafy ny toekarena izay hatrany tsy mifanaraka amin'ny fianarana ara-tovana ny zava-misy marina eny amin'ny tontolon'ny asa. Sakany iray tsy mampahomby ny fanirian'ny tanora andraray izany. Raha ny fanazavany mpahay toekarena nefa singa iray entina manamarina ny toekarena eto Madagasikara ny fandraharany tanora fa tsy ny fianteherana fotsiny ihany ny orinasa. Fanadihadiana eto ny Michela Ranartsona. Raha ny antontanisany voaka amin'ny tanora roetsy manana faniriana andrara sy hanangana orinasa, efatra alina amin'ireo ihany no mahatanteraka izany. 20% amin'ireo no miditra amin'ny sehatry ny service na ny secteur tertiaire, 20% amin'izy ireo kosa no manomboka saingy tsy mahatody hatramin'ny farany. Miovaova raha ny fanazavana ny tontolo ny fandrarana, antony iray mila anaovana fanadihadiana tsara ny sehatra idirana. Isan'ny olana goavana misy eto Madagasikara ny tsy fifanarahany ny fianarana ara-tovana amin'ny zava-misy marina eny amin'ny tontolo ny asa. Zava-misy amin'izao fotoana ny fampianarana omena dia fampianarana miombana be dia be amin'ny lafiny teorika. Anika rehefa misehatra eo amin'ny lafiny fandrarana le tanora dia mahatsiaro fahasahiranana satria ny zavatra ampianarana anatin'ilay teoria dia hita any amin'ny tany efa mandroso ny tena hipetrahan'ny teoria matetika. Fa amin'ny tany andalam-pandrosoana ohatran'ny Madagasikara mbola tsisy teoria tena mipetraka mazava hoe rehefa anaovana sady ny mianatra ny tontolo iainana manodidina ny orinasa. Izany ny zavatra fantarina voalohany rehefa manao fandraharahana. Zavatra tiana ianaran'ny ankizitsika tanora eto Madagasikara, zavatra tsy dia misy eto Madagasikara ny ankamaroany. Izay zany tena mila fanitsinana ngeza be. Isan'ny voaresaka matetika ihany koa ny tsy fisian'ny tosika ara-bola ho an'ny tanora manana fandriana andrara. Ny tanora izay voasikajy ho singa iray entina mampandroso ny tontolo ara-toekarena. Ny fandrarahana atao amin'ny tanora no lalana mbola hita zao fa ampivoakantsika amin'izao fahasarana goavana zao fa tsy ny fiandrasana orinasa lehibe mihitsy. Izay mantsy ny lesoka lehibe tamin'ny fametrahana ny fampianarana teto fa fitantanana ny toekarena sy ny fananganana ny orinasa rehetra teto Madagasikara ny ankamaroany. Izay nampianarana hoe mila manao économie d'échelle foana vao afaka mamokatra. Économie d'échelle ilaina fa mandeha tsy kelikely zany vao tonga amin'izany resaka izany. Dia izay mandeha tsy kelikely izay tsy akitry ny tanora androany fa hoe vao mahavita fianarana androany dia ahoana ny ahitapasaka pitso mandeha manao ampiasan'olona dia lasa tsy manao fandraharahana. Ny mpianatra zany dia manao izay tadiavana asa nataony rehefa avy. Mbola ambany ny famoronana orinasa eto amintsika raha ampitaina amin'ireo firenen-kafa. 1000 isan-taona raha toa ka manodidina ny 7,000 isan-taona izany ho an'ny Frantsa ohatra. Mbola miantehatra amin'ny asa eny anivon'ny orinasa ny ankamaroan'ny tanora malagasy. Faraky ny nambaran-teny amin'ny lohateny vaovao teo dia milaza ny hanatanteraka fitokonana ny mponina be kopaka tarian'ireo ben'ny tanàna maro mivondrona ao amin'ny fikambanan'ny ben'ny tanàna any amin'ny faritry Melaky. Ny tsy fisitrahan'ireo tombotsoa amin'ny alalan'ny tsinginy be marasy sy ny tsy fandriam-pahalemana any an-toerana no antony io fitokonana io. Ary avy hatrany fanadihadiana. Anatanteraka fitokonana vaobe ny mponina tarian'ny ben'ny tanàna maro mivondrona ao amin'ny fikambanan'ny ben'ny tanàna any faritra Melaky ny zoma fa 17 ny volana aogositra ho avy izao. Teboka roa lehibe no antony hirosin'izy ireo amin'io fitokonana io raha ny fanazavana. Voalohany ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana, fanafian-dahalo 5 no niseho tanin'ny be kopaka sy ny manodidina tao anatin'ny herinandro. Momba ny tsy fandriam-pahalemana, vonon'olona etseroa alatrombo etseroa no enitsika. Eto zany dia miantso any fanjakana foibe anampy an'ilay fanjakana any fotony fa efa tsy voavahany intsony le izy. Etsy an-dany na tonga an'izao olana zao na poaka azy zany dia ny fivarotana famoanana ny fivarotana tiketa ao an-dadoany nalefa aty Morondava ary namena mpandrara anankiray. Zany zavatra zany dia tsy ekenay hitarika ny etsika eo abekopaka ao mizoma ho avy zao ny fanombohany tsy hijanona io raha tsy mivany olana. Ankoatra io, araka ny antsoavy nataon'ireto farany amin'ny taona maro,
antony anaovan'izy ireo fitokonana ihany koa raha ny fanazavana ny tsy fisitrana ny fampandrosoana sy tamberim-bidy eo anivon'ny komina amin'ny alalan'ny vola miditra avy amin'ny tsinginy Bemara. Manambana ny ampikatso tanteraka ny lafiny fizahantany any an-toerana ireo ben'ny tanàna. Raha ny fanjakana zany amin'izao ny resaka ny hoe fampivoarana ny fotony dia kopaka zany dia naman'ny komina tsy hisy an'izay satria io ihany no mba hany fampidiram-bola ho ny komina. Izy tsy manana sahala amin'ny komina sasany hoe misy ranomasina na misy ranovory na misy tany malalaka azo ambolena ka zahay zany ny association des maires dia manampy tanteraka io fitakiana idinantalambe za ivory eo an-dadoany tsy akatso mihitsy fampadianany raha rehetra satria araka ny teneniko hoe mitovy ihany manana tsy manana asehonay ny fanjakana asehonay zao tontolo zao fa ao be kopaka ny misy tsingy ao anatin'ny faritsy melaka asehonay zay zavatra zay hoe nenay ty tsingy ty ho hitatsika ao ny toyny. Tsy ato ny hetsika raha tsy mivaly ny fitakiana rano nambaran'izy ireo hatrany. Nisy ho izy ireo ny fampanantenana nomeny teo anivony MNP saingy tsy mbola nitanterahany izany. Raha tsy ahivina 5,000 isan'olona no alohan'ny vahiny mitsidika ity tsingy ity na tratra 1,4 kosa mitsidika ny taona 17,4. Izany amin'iny fahiditra eo amin'ny tontolon'ny dokavatrika isika aorian'izay. Izany ao anatin'ny tapany faharoa no anarana ny mikasika ny ady eo amin'ny komina Antananarivo sy ny eo anivon'ny parkin'ny Easy Park. Eo ihany koa ny vaovao ara-panatanjahantena. Anaraka dokavatra vetivety isika. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, sa que numéro 1 Malagasy. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Orlac, c'est une large gamme de peintures pour vous accompagner dans tous vos projets de rénovation, d'aménagement et de décoration intérieure et extérieure. Avec Orlac, réinventez la décoration de vos espaces et objets préférés. Retrouvez Orlac partout à Madagascar. Orlac, osez la qualité. Jacob, are you hiding? I wonder where Jacob could be. Now, I pronounce you husband and wife. Are you sleeping, Brother John? Brother John. Are you sleeping, Brother John? What is he doing here in the land of the living? Who's Mommy? I need to talk to you. Look, I don't really have time to chat. It's about Jacob. Mommy, I knew you'd come. You can't touch him. How is this possible? Do you know why you're here? I lived here. Farakiny bande-annonce teo iny moa dia The Keeping Horse indray no olona tsara arahintsika ato amin'ny Kolo TV annual. Izany amin'iny fa eo amin'izay lafiny toekarena izay hatrany vokatra isany mitobaka any amin'ny faritra nosy ny patsamena indrindra amin'ny andro mafana. Gonanjato maro isan-kerinandro ny vokatra saingy olana amin'ny ity sehatra ity ny favitsiany lalam-barotra hoy ny mpiantsehatra nanaovana fanadihadiana. Arahoary. Mivelona amin'ny alalan'ny patsa avokoa ny ankamaroan'ny vehivavy any amin'ny faritra nosy.
Mahatratratra amin'ny zatokony isan'andro ny voangon'ny mpanangom-bokatra rehefa fotoanany fahavokarana. Hatreto anefa tsy mifandanja amin'ny vidiny tokony ho izy ny vidiny anjifan'izy ireo izany sy ny hamarotany. Manodididina le fotoana mahabetsaka ny patsa zay dia mahazo zay ny any aminay any moa tsy dia kilao ny andanjana amatranana anazy fa migony. Dia ohatra hoe mpanjony tokantrano anankiray farany tsy mahazo izy ny 2 gony. Ohatra anay mpanangona zany dia na hatramin'ny 100 gony dia voangona rehefa tonga izay fotoana zay. Lasa voka-jajiny zany le olona reraka nefa le vola azony kely. Fa raha mba misy le lalam-barotra ka mba vidiana arivony kapoaka amin'ny zareo dia mba mifandanja zany le vokatra azo. Satria le olona any tena sahirana vao maraina be dia famolona any anaty rano maka le izy nefa dia vidiana amin'ny vidiny mora satria tsisy lalam-barotra ahafahany mivelatra. Fa raha miakatra izy dia any amin'ny 800 700 ny kapoaka. Raha sarotra zany fa raha mora izy hatramin'ny 500 raha mahazo. Ny fahateren'ny lalam-barotra no sakana tsy ahafana mampiroborobo ity sehatra ity hoy ny mpandraharatsy ka any amin'ny faritra atsimo avokoa no vatsiany mpanangom-bokatra ny mpagnobetsaka amin'ny patsamena. Raha hatreto aloha dia raha ny fiasa fotony tsy dia misy manarisarotra satria ny fitaovana hoentinao le olona manao efa zadrara fa le lalam-barotra hoe iza ny olona afaka handray anazy mba prix tsaratsara ny olona anaovanay anazy any. Izay zany ny olana mipetraka. Satria izay tsy manana partenaire miakatra aty an-tanà handray anazy zany dia aparitaka anay makany atsimo ny nosy. Maintin'ireo mpivarotra madinidinika ireo mitondra vokatra makany atsimo tsy ombe makatrany Toliara. Tsy manondrana zay zany fa mbola tsy mahita lalam-barotra miakatra. Tsy voasikajy mpanondrana izany betsaka i Madagasikara raha ny fanadihadiana. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray tsy mbola mahazo vahana eto Madagasikara ny resaka fiahiana ara-pahasalamana. Raha toa ka manamaivana amin'ny ampahany ny fitsaboana izany, sakana tsy idiran'ny maro ao anatin'ny ora ny fanadihadiana ny tsy fampiny fatokisana eo amin'ny olom-pirenena voakasika. Fanadihadiana. Voasikajy ho antony iray mahatonga ny tany fahafatesany ireny sy ny zaza ho ambony eto Madagasikara ny falafosan'ny fitsaboana ho an'ny zaza manokana araka ny tatrana avoakany UNICEF. Mandina ny 4,4 ny mamono ainy isan-taona eto amintsika, izany hoe 20 isan'andro eo. Antosy ny fiahiana ara-pahasalamana io fahasarotana amin'ny fitsaboana io. Eto Madagasikara nefa tsy mbola mivelatra ity sehatra ity. Ny mutuelle de santé eto Madagasikara aloha amin'izao fotoana izao raha tena zoina eo amin'ny 5 na 9 eo izy. 5 amanenina eo ihany ny mutuelle de santé eto Madagasikara. Betsaka ve raha mitaina amin'ny any ivelany sa mbola kely? Tena vitsy satria raha ny any ivelany ohatran'ny efa mihinam-bary ny miditra membre na mutuelle de santé izany satria complémentaire na zavatra tsy vitan'ny fanjakana. Fa rehefa miditra hôpitaly ianao mahavesatra kokoa ny vola mivoaka amin'ny olona anankiray miditra hôpitaly. Dia rehefa manana mutuelle de santé zany dia dikan'izay hatrany amin'ny 20 isan-jato ny vola mivoaka amin'ny posinao raisin'ilay mutuelle de santé. Izany hoe 20 isan-jato ihany no mialany aminao. Ny tsy fahatokisana na ihany koa ny tsy fampinenti-manana amin'ny ankabeny no sakana tsy maharisika ny vahoaka hiditra amin'ny fiahiana ara-pahasalamana. Ny tena tsy mamparisika ny olona aloha satria resaka vola le izy. Vola sy confiance ary assurance. Zay zany no tsy mamparisika ny olona. Hoe raha ao alohako tokoa ve mivola ampikambana. Moa ve hisitraka tokoa an'le isan-jato azoko amin'le izy mbola misy zany le fisalasalana. Fa saingy izao ny amin'ny ankapobeny raha ho an'ny malagasy ny zavatra andoavam-bola dia matetika mbola tsy mamparisika amin'ny malagasy satria le miditra any am-paosy mihitsy no tsy ampy mizara ny vola. Dia izay no mahatonga an'le hoe tsy mamparisika an'le vahoaka malagasy. Raha ny lafiny ara-pitsaboana dia iaraha manaiky fa betsaka ny vola tsy maintsy laniana rehefa misy ny marary ka no le fiaraha-miasa amin'ireo mpisehatra ao anatin'ny fahasalamana no ahafahan'ny mutuelle de santé an-tanana mbola mandray an-tanana n'ireo saran'ny fitsaboana ao anatin'ireo le mpikambana ao aminy. Eny anivon'ny orinasa miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana, fianarana na ihany koa fikambanana tsotra matetika no misy izay fiahiana ara-pahasalamana na ny mutuelle de santé izay. No tanterahina ny izy malasa teo raha tsy ahivina ny fivorian'ny teo ny fiahiana ara-pahasalamana eto andrenivohitra izay natrehan'ny mpiantsetra amin'ny fitsaboana maro.
Fa mangata-panazavana amin'ny komina Antananarivo renivohitra mahakasika ny antony mazava nampiatoana ny fanitarana ny parkina ny Easy Park ankehitriny. Araka ny fanazavana, tsy araka ny fifanarahanam-piaramiasa teo amin'ny rontota ny fanapa-kevitra noraisin'ny komina. Etsy ankilany mbola nanamafy ny fanoheran'ny fanitarana androany ny teo anivon'ny fokontany Behoririka. Fanadidina entiny Yves Richard. Mangataka fihaonana amin'ny komina Antananarivo renivohitra mahakasika ny fampiatoana ny fanitarana ny toeram-piatsonana ataon'ny Easy Park eto an-drenivohitra tapaka nandritra ny filan-kevitra munisipaly farany teo androany ny seraseran'ny Easy Park. Araka ny fanazavana, mampametra-panontaniana ny filazana fa ny famaroany ny fitarainana momba ny fitantanana sy ny fakana vola miompapana no antony fanapa-kevitra. Ity farany izay ahian'izy ireo ho hisy ambadika politika sy fiarovana tombontson'olon-kafa. Araka ny fanazavana, takian'ny Easy Park ny fanajana ny fifanarahan'ny-piaramiasa eo amin'ny rotonta. Tokony misy zavatra ifampirisahana ao anatin'ity satria ny mpampiasa vola maha-mpampiasa vola azy dia tsy maintsy mijery izay fomba ahafahany manatsara sy manatanteraka ny andraikitra izay napetraka taminy araky ny lalàna sy ny fifanarahana. Dia ao anatin'izay rehefa manaja ny fifanarahantsika dia tokony tsy hisy olana ao anatin'ilay fanatanterahana ny andraikitra na ao anay amin'ny Easy Park na ny tombontsoa ny mpampiasa parkina na ny komina amin'izay fotoan'izay. Etsy ankilany, mbola manamafy ny tsy fanekena ny fanitarana ataon'ny Easy Park etsy Behoririka tsy azo tafy ihany koa androany ny lehibe ny fokontany eny an-toerana. Araka ny fanazavana, tsy ny fampiarana tamin'ny fokontany ary tsy nanaovana fidinany fotony na makafakana ny zava-misy eny an-toerana ny fanitarana. Le fanitarana aloha tokony tsy hisy raha ny tena mariny satria raha mijery an'ity Behoririka ity zany tena efa tery. Raha na mahita io le trano endreralena afaty io le ampitan'ireo le magazay manana olana io dia tsy azo kokoa hoe magazay na magazay inona na inona dia tsy manana droit manana parkina ozy ry zareo eto amin'ny Easy Park fa manomboka amin'ny 5 maraina ozy izy ka hatramin'ny 5 hariva dia any Easy Park ny parkina. Dia izay ozy izy ny afaka manao izay tiany atao na amenay olona no tazominareo tompona magazay. Raha tsy ahivana, ny etsy Analakely, tsy azo tafo, Isoraka, tsara lalàna, Behoririka ary ny tanimena no nahazon'ny Easy Park fahazon-dalana nitatra avy amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Ny volana martsa 2024 lasa teo. Miato avokoa arak'izany ny asa fanitarana ka sain'ny Easy Park atao taorian'ity filan-kevitra munisipaly ity. Raika amby efapolo faingo sy isanjato ny tany fampinonon-dreny lavrary eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Antony mahatonga ny fiakaran'ny tany tsy fanjarian-tsakafo ho tafiakatra hatrany amin'ny 7 faingo 300 izany raha ny fanazavana. Fanadidina. Mbola ambany ny tany fampinonon-dreny lavrary eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy misy afa-tsy raika amby efapolo isanjato faingo 7 raha toaka sy 10 isanjato ny fenitra iraisam-pirenena. Any amin'iny faritra atsimon'ny nosy iny ny tena betsaka amin'izany noho ny antony ara-pomban-drazana amin'ny ankapobeny raha ny nambaran'ny tompona andraikitra misana ny fanjarian-tsakafo. Io tsy fampinonon-dreny io no mahatonga ny tany tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka ao ambony eo amin'ny zaza, izany hoe ny tany tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka eto Madagasikara dia mbola ambony dia ambony mihitsy. Mbola 7 isanjato faingo 3 nefa maro ny tombontsoa azo avy amin'ny fampinonohan-dreny lavrary izay. Voalohany aloha dia tonga dia vonona izy io tsy vidim-bola, tsy lafo, afaka tonga dia omena ny zaza ilay nonon-dreny, ary ny faharoa izy dia fanefitra mihitsy ho an'ny zaza. Ny fahatelo, mampitombo ny zaza izy sady miaro amin'ny aretina rehetra, ary ny fahaefatra dia mampitombo ny fitiavan-dreny sy ny zanaka ny fampinonohan-dreny lavrary. Tsy sakana ho an'ny fampinonohan-dreny lavrary ho hiatrany izy amin'izao fotoana izao ny fiasan'ireny mandritra io enim-bolana voalohany io. Dia resaka le hoe vehivavy miasa nefa izy mampinono. Ilay resaka hoe vehivavy miasa nefa mampinono, efa nisy hetsika nataon'ny Ministeran'ny Fahasalamana izay mametraka n'ilay coin d'allaitement maternel eo anivon'ny toeram-piasana tsirairay na miankina io na tsy miankina amin'ny fanjakana, ka amin'ilay fotoana tokony inonoana dia afaka minono ny zaza. Misy ihany koa raha ohatra ka tsy misy io coin io, tadidio fa io nonon-dreny io dia azo potserina ary tehirizina any an-trano amin'ny toerana sy fitaovana azo antoka dia afaka afanaina omena ilay zaza amin'ny fotoana finonoana mandra-pahatonga ilay renina. Dia omena an'ilay zaza zany, afanaina ilay izy. Ny alatsinainy 17 aogositra hatramin'ny sabotsy 18 aogositra ho avy izao no herinandrom-pirenena ho an'ny fampinonohan-dreny ary atao any Ambositra ny lanonam-pankalazana ofisialy. Androany nisy ny fivoriana fandresendahatra sy fanentanana ireo mpitantana haino aman-jery ny maraina teo.
Fandro faharoa amin'ilay hetsika ara-panatanjahantena sezama izay tontosainy etsy amin'ny gymnase Ankorondrano androany. Fanohanana goavana ny tontolon'ny Ayady misy eto Madagasikara ny hetsika toy izao ny mpandray anjara. Fanadidina entiny Mikael Ramarla. Fampisehoana Ayady isan-karazany, fivarotana fitaovana momba ny aramarsio, fandraisana anarana ho an'ireo izay vonona ny hiditra sy hianatra Ayady. Ireo amin'ny ankapobeny no hita ao amin'ny sésame na ny sport extrême salon des arts martiaux etsy amin'ny gymnase couvert Ankorondrano. Samy nampahafantatra ny mahakasika azy ireo sekoly fampianarana Ayady hita ao amin'ny sésame. Amporisihana ihany koa ireo tanora hiditra amin'ity fianarana Ayady ity. Ny tombony zany dia fisarihana ny tanora mba irona bebe koa any amin'ilay hoe fitezam-batana, fitezai-tsaina ary ny ahafahany mivelatra amin'ny araka maha-olona azy ray manontolo. Ny hafatra dia tsotra ihany ny hoe ny fanaovana arts martiaux zany dia lalana anankiray ahafahana mivelatra amin'ny maha-olona dia manentana ny rehetra zany mba iroso amin'izay lalan'izay fa raha efa manana an'izay finiavana anao an'ilay arts martiaux zay dia na le fitaitainana amin'izay mety tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoan'izao ary dia mety ho afaka. Fitiavana ny Ayady sy ny fankafizana azy ihany koa no nasarika ireo tanora mianatra ireo Ayady isan-karazany ireo. Efa faniriko tamin'ny mbola kely hoe hanao arts martiaux mbola tsy haiko hoe inona le arts martiaux ataoko fa efa sa 14 ans vao nanao taekwondo. Sarotra, tena sarotra le fa mila hoe rispo be zany dia mila fiasana be dia mila ambony foana ny moral satria tsy mahavita zavatra mihitsy rehefa ambany be ny moral manao le izy. Le antsika ohatr'izao zany mba hisintomanay ankizy mba mpabetsabetsaka ny eo amin'ny club anay mba mizara se zavatra vitanay. Satria dadanay mpianatra Rambelisson Charles dia nanaraka andiany dia nanao arts martiaux koa. Fampivelarana ny saina ny fianarana arts martiaux raha ny fanazavana hatrany ary manasa ireo rehetra ho tonga ao amin'ny sésame etsy amin'ny gymnase Ankorondrano anatrika izany. Mbola hitohirampitso ny hetsika izay manomboka amin'ny 7 maraina ka mandra-parivony andro. Izany amin'ny fanahitam-boka ny asa-pahitanana ho an'ireo mpianatra maro ny fampiofanana ny meniknam na ny Conservatoire National des Arts et Métiers eto Madagasikara nanomboka ny taona 3 araka ny fanazavan'ny tompon'andraikitra tsy mena mitaha amin'ireo ivitoeram-piofanana ambony ny CNAM ary manaraka ny tolotra samihafa eo amin'ny tsena ny asa. Yves Richard no nanao fanadihadiana. Nanomboka ny taona 3 ny tafapetraka ny CNAM na ny Conservatoire National des Arts et Métiers eto Madagasikara. Ivitoeram-piofanana ambony misolo tena ny CNAM ny Paris. Université miavaka amin'ny kalitaon'ny fampiofanana sy ny mari-pahaizany avoaka ny CNAM. Lalam-piofanana maro mifanaraka amin'ny filana sy ny fivoarany tsena ny asa ihany koa no atolotra ity université iraisan'ny pireneny ity. Manome fiofanana maro samihafa ny CNAM, anisan'izany ny management, ny ressources humaines, psychologie du travail, comptabilité ho an'ny olona te hanao cursus na expertise comptable, misy ihany koa ny informatique sy ny bâtiment. Ny diplôme amin'ny CNAM dia diplôme français, ny CNAM Paris no délivre ny diplôme. Ny diplôme dia manaraka ny système LMD na licence master doctorat. Manome ihany koa certificat ny CNAM ho an'ny olona manaraka formation certifiante, misy ny certificat professionnel, misy ihany koa certificat de compétence. Ho fampafantarana ny CNAM sy ho fanomezana torolalana ireo tanora limpianarana ary indrindra ireo mitady mari-pahaizana eken'ny sehatra iraisan'ny pirenena. Isy ny hetsika edu CNAM izay ho tanteraina mandritra ny 3 andro, ny 4, ny 5 ary ny 9 oktobra ho avy izao. Tsy natokana ho an'ny mpianatra te hanohy fianarana iriry ihany ny hetsika, fa nanany anjarany ihany koa ireo mpiasa te hanitatra ny fahalalany sy hivoatra eo amin'ny sehatry ny asa. Io hetsika io dia natao ho an'ny olona rehetra, ny olona afaka baka, ny olona efa mianatra, ny olona ihany koa efa miasa. Tombony ho an'ireo efa miasa ihany koa ny fianarana atao amin'ny CNAM izay efa manana traikefa eo anivon'ny
ny asany ka tsy manana le diplôma mifanaraka amin'ny asa izay ataony dia afaka manao ny VAE izy atao miknama na hoe ny validation des acquis de l'expérience. Misy ihany koa ny VES ho an'io le efa nanaraka fianarana tany amin'ny toerana hafa ka te hanohy an'izay fianarana izay atao miknama ny VES na ny validation des études supérieures. Arak'izany, etsika maro no hita mandritra ny 3 andro anatanterahina ny CNAM. Isan'ny varavarana misokatra, eo ihany koa ny famelabelarana ray na hevitra izay ho tanterahiny ireo mpitantana sy mpampianatra avy ao amin'ny CNAM Paris. Dia izay koa no antsika amin'ny maresaka iraisam-pirenena, ny revitra ny bomba mandatsy ranomaso tao Bucarest omaly nandritra ny fihetsiketsehana nataony mponina tany an-toerana. Fanoherana ny kolikoly sy ny mikasika ny toe-karem-pirenena no antony nanaovany vahoaka fihetsiketsehana tany Romania izay. Fanadidiny eo amin'ny sarin'ny France 24. 5 hatramin'ny 7 alina teo ny vahoaka nidina an-dalambe nanao fihetsiketsehana omaly tany Romania, Bucarest. Manohitra ny gouvernemanta PSD na social-demokraty ireo mponina nanao fihetsiketsehana-dreo. Nanomboka omaly atoandro no nitety tanàna maro izy ireo. Nirevitrevitra ny gaz lacrymogène sy ny canon à eau nandritra izay nentiny mpitandro ny filaminana nanapariana ny vahoaka. Fanoherana ny fisiany kolikoly izay nianazovana tany an-toerana sy ny fitakiana fampitomboana ny karama ambany indrindra no isan'ny antony firotsahana an-dalambe. Mponina eo an-toerana na avy any Eropa, misy ihany koa ny avy any Etazonia no tonga ny fandrimona nanatanteraka izao hetsika izao noho ny tsy sy ny fivoaran'ny firenena raha ny fanazavana. Olona 590 no voatery notsaboana tao aoriany nandefasan'ny mpitandro ny filaminana gaz poivre sy gaz lacrymogène. Mialohan'ny sarana dia ho averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity an'ity. Tia-pamaranana ny feim-potoana ampiasan'ny filoham-pirenena, mbola mila patsiahivina amin'ny mpitondra sy ny mpiaradia amin'ny hatrany, ny tokony hanajany, ny tsy fitany lany mpiasam-panjakana sy ny tsy tokony ampiasana ny fitaovam-panjakana amin'ny fanelezana ny foto-kevitra ijoroany. Nitotosaina ny zoma fahafolo ny volana aogositra teo tany Ambombeandroy, niatrika samin'ny fanondranana sokatra nitsokosoka eto Madagasikara. Nanambarana ndritra io atrikasa io ny ministry ny tontolo iainana sy ny aivoary ary ny ala fa tsy andefitry intsony ny ministera manoloana ny fanondranana antsokosoko ny sokatra. Ary farany mitaky ny fampiarana sy ny fampanarandalana manoloana ny toromarika nataon'ny Praiministra mahakasika ny famadihana olokomena ny takely-pamantarana ho an'ny fiara-panjakana ny eo anivon'ny KMF Knoe. Dia izay koa topo klasy topo vavy namarana fampahalalam-baovao tamin'ity an'ity. Angatritrainy ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Narainao teo ny fampahalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.